Halleluja. Vonina venao ian'ny ten'Andriamanitra mampaherezin'ny tompondray ny amin'ity androany ity. Hosokafantsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Zakaria 9 andininy fa 10 Zakaria 9 andininy fa 10 ary rehefa avy eo dia vakitsika indray ny bokin'ny Mpitsara 9 andininy fa 12 ka hatramin'ny fa 13. Vakitsika voalohany Zakaria 9 andininy fa 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro amin'izany andro izany, izao no iseho. Isy folo avy amin'ny firenena samy hafa fiteny rehetra hiazona ny sisin-dambany Jiosy anankiray ka hanao hoe: andeha hiaraka aminareo izahay, fa efa renay fa momba anareo Andriamanitra. Tiako anao aleloha mafy be anao ny amin'izany. Halleluja. Mpitsara 9 andininy fa 12 sy ny fa 13. Ary ilay anjelin'i Jehovah niseho taminy ka nanao taminy hoe: Jehovah omba anao ry lehilahy mahery sy be herim-po. Fa hoe Gideona taminy: indrisy tompoko, raha momba anay Jehovah, nahoana no hozoin'izao rehetra izao izahay? Ary aiza ny fahagagana rehetra nataony izay nolazainy tamin'ny razanay hoe tsy nitondra anay niakatra avy tany Egypta fa Jehovah? Fa ankehitriny efa nafoy anay Jehovah ka nanolotra anay eo an-tanan'ny Midianita. Andininy fa 15. Fa hoy izy taminy: indrisy tompoko, amin'ny fomba ahoana no aminjeko ny Israely? Indro ny mpianakaviko dia mahantra eo amin'ny Manase, ary izao ny kely indrindra amin'ny ankonany raiko. Dia hoy Jehovah taminy: omba anao tokoa aho, ka mely ny Midianita toy ny famely olona iray. Halleluja. Loha hevitra izay hoentina amintsika amin'ity androany ity dia ny hoe fomban'Andriamanitra tsy toa. Mafimafy ny halleluja. Halleluja. Andriamanitra, rehefa hoe manompo an'Andriamanitra zany isika dia atovy ao anatin'ny sainao manao hoe: Andriamanitra, lehibe Andriamanitra, magaga izy, miasa mandraka ankehitriny. Hoy Jesosy manao hoe: ny raiky miasa mandraka ankehitriny, izao koa miasa. Zany hoe zany miara-miasa. Andriamanitra tsy toa, Jesosy Kristy ary ny fanahy masina. Halleluja. Hitatsika amin'izao andro iainantsika izao, mitombo hatrany ny mpino amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy satria miasa amin'ny fanahy masina. Halleluja. Zany no fomban'Andriamanitra atsika. Halleluja. Gideona dia niteny tamin'ilay anjely izy rehefa nirahan'Andriamanitra ilay anjely niona taminy: zaho nge izy anisan'ny kely indrindra amin'ny ankonany raiko, ka amin'ny fomba ahoana ny aminjeko ny Israelita eo an-tanan'ny Midianita? Ry rahalahy sy anabavy, na dia manao ny tenanao tsinotsinona azy ianao, na dia kely azy ianao, tsarovy tsara fa mety ho kely fiatomboanao, fa ho lehibe indrindra ny fiavaranao.
Haleloya. Jereo tsara fa Andriamanitra dia niasa tamin'ny Gideon tamin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina, na dia kely aza izy dia afaka nomba azy Andriamanitra. Haleloya. Omba antsika tsirairay avy any Andriamanitra ka mampiasa antsika ho ataon'Andriamanitra fitaovana ny antsika amonjy ny mpanota eto amin'izao tanàna ny Tosy izao. Haleloya. Be dia be ny mpanota izay mila fonjena, be dia be ny mpanota izay mila toriana ny filazantsara, izay mila tsoroana fahampolombelona, ka isika izay efa nazo maimaim-poana dia izara amin'izy ireny izy. Manaova lelo mafibenao ny amin'izany. Haleloya. Tsy miankina amin'ny fahakelezanao iao taminao teo, na koa mety manao ny tenanao tsinotsinona ianao, tsy eo izao aminao, fa rehefa miasa Andriamanitra tsy azo nizaniza sakanana. Haleloya. Ny Midianita dia fahavalo ny zanak'Israely ary nampahoro ny zanak'Israely mihitsy. Ny Midianita no saika namono ny osaosa tamin'ny zanak'Israely. Tao amin'ny vodilarana tao dia nisy antitra, nisy ireo osaosa dia saika nyvonoan'ny Midianita. Any efa fahavalo ny zanak'Israely hatrany am-piandohana mihitsy zany ny Midianita, ary mampahoro. Ny Midianita io dia io ihany koa no tao amin'ny tanàna antsoina hoe Midianina. Ny Midianita dia ponina avy ao amin'ny tanàna antsoina hoe Midianina, ary avy ao amin'ny tanàna Midianina io ihany koa no nakany mpandranto an Josefa andeha ho amidy ho any amin'ny Potifara. Ireo Midianita ireo dia fahavalo ny zanak'Israely, ary niteny Andriamanitra manao hoe andana Gideona vonjeo ny zanak'Israely eo an-tanan'ny Midianita. Ary ny zavatra niseho rehefa mamaky ny tantara isika dia hitantsika tsara fa satria Andriamanitra nomba ny Gideona, tao amin'Andriamanitra, tao amin'ny Gideona ny tanan'Andriamanitra, dia hitantsika tsara fa nandresy tamin'ny ady izay nataony izy. Haleloya. Ampamoakanao mpandresany Andriamanitra, anangananao mihitsy ane izy. Haleloya. Ny fomban'Andriamanitra dia hita tao amin'reto olona vitsivitsy reto. Santionany, hijery isika amin'izao fotoana izao, santionany amin'ireo olona izay nomban'Andriamanitra. Efa hitantsika teo ny amin'ny Gideona, fa hijery tsika ny ao amin'ny Joshua toko voalohany andininy fahadimy. Joshua toko voalohany andininy fahadimy. Toy izao mivaky ny teny: tsy isy olona janona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao, tahaka nombako amin'ny Mosesy nombako anao koa, tsy andao anao na foy anao aho. Haleloya. Hitantsika tsara rahalahy sy anabavy fa rehefa momba anao Andriamanitra dia esoriny ao anatinao mihitsy le tahotra, le tebiteby, le aiainao. Haleloya. Angamby ianao mety manahy ny amin'ny fivelomanao, mety tsy mahita asa angamby ianao sahirana mitady asa, mety tsy dia mandeha tsara angamba ny faritra izay ataonao. Mangatà fomban'Andriamanitra farafa momba anao Andriamanitra dia tsy misy mahasakana anao, arogaka ny mpiarabelona aminao manao hoe tena ao aminao tokoa Andriamanitra. Haleloya. Joshua satria natahotra mihitsy izy, nitaintaina izy satria ahoana moa nitondra olona telo hetsy eo amin'ny telo hetsy, tokotokony teo amin'ny telo hetsy teo ny vahoaka izay noentiny. Atahotra ihany izy, tebiteby izy, ataoko ahoana re hitondra an'ireto olona ireto? Tahaka ny Solomona ihany koa
tsy tena nangataka fahendrena tamin'Andriamanitra mihitsy satria fantany fa ilaina ny fahendren'Andriamanitra. Josoa tena nangataka tamin'Andriamanitra izy, ary efa nangataka tamin'Andriamanitra satria mihaino vavaka Andriamanitra, no henon'Andriamanitra ny vavaka izay nataony. Hitatsika tsara fa nandresy firenena maro Josoa. Aleluia! Raha mamaky ny tantaran'ny Josoa ianao dia resy lahatra ianao fa nomba ny Josoa tokoa Andriamanitra. Ry zanak'Andriamanitra, afaka ombanao ihany koa Andriamanitra. Ampandresy ianao eo alohan'ny fahafalinao ane izy, ka na iza na izy fahafaly izay manenjika ianao, na izan'izany olona izay mitady anisy ratsy ianao, dia hoe Andriamanitra hoe aza manisy ratsy an'ireny. Ay ny fahamalina hoy Andriamanitra fa tsy anareo, izao Jehova ny ato anareo, fa ianareo kosa angina. Ombanao Andriamanitra ary andringana ny fahavalonao. Aleluia! Ary ampihavan'Andriamanitra aminao azy ireny satria ianao mahita fity eo anatrehan'Andriamanitra. Aleluia! Resy lahatra isika fanomban'Andriamanitra Josoa satria tsy miofa ny tenin'Andriamanitra, tsy miofa ny teny fikasan'Andriamanitra ho anao ihany kosa ny teny fikasan'Andriamanitra zany. Ombanao sy ny ankonanao koa ny Andriamanitra. Aleluia! Mafimafy moa ny aleluia. Aleluia! Olona anankiray ihany koa izay nomban'Andriamanitra dia hitatsika tsara ao amin'ny Genesis toko fa 7:30. Genesis 7:30 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa. Toy izao mivaky ny teny: ary nentina nidina ho any Egypta Josefa, ary Potifara Egyptianina tandapa amin'ny Farao sady mpifeny mpiambina no nividy azy tamin'ny tanan'ny Ismaelita izay nitondra azy nidina tany. Ary Jehova nomba ny Josefa dia lehilahy nambinina izy ary nitoetra tao an-tranon'ilay Egyptianina tompony izy. Andininy 5. Ary izao no niseho hatramin'ny fotoana izay nanaovany azy mpikarakara ny tao an-tranony sy izay rehetra nananany, dia notahiny Jehova ny tranon'ilay Egyptianina noho ny amin'ny Josefa, ary ny fitahiny Jehova dia nomba izay rehetra nananany tao an-trano sy tany antsaha. Manaova lelo mafy be anao ny amin'izany, dia rao mafy ny tompontsika ny amin'izany. Ry zanak'Andriamanitra, nomba ny Josefa Andriamanitra. Nahoana moa nomba ny Josefa Andriamanitra? Satria ny fiainan'ity Josefa ity zany tena tamin'ny fahakely mihitsy no nefa natahotra an'Andriamanitra izy, no nefa nifady ny ratsy rehetra, no nefa nanao ny fahamarina, ka tsy mahagaga na dia tao anatin'ny fakapana-mahery vaky azy dia tsy nivadika tamin'Andriamanitra izy, fa nanohitra tamin'ny farany fahotana. Haleluia! Tianao ve nomban'Andriamanitra? Toera tamin'ny farany fahotana. Asa maneky lembelana eo alohan'ny fahotana. Toera tamin'ny farany fahotana dia ho hitanao fahotahin'Andriamanitra ianao. Raha mpianatra ianao dia ho asondrot'Andriamanitra amin'ny ambonimbony kokoa. Raha mpivarotra ianao, mpiasa birao, dia ataon'Andriamanitra mahita fity eo alohan'ny mpampiasanao. Aleluia! Ho kaka amin'ny mpampiasanao manao hoe tena olona tsara ianao. Aleluia! Izany ny zava-miafina tao amin'ity Josefa ity, satria izy efa tao aminy mihitsy izay toetra izay, ka na dia tao amin'ny atao aza hoe ohatra ny tany andavaka mihitsy ny fiainan'i Josefa, dia Andriamanitra kosa nanandratra azy ka lasa Prime Ministre izy. Hitanao zany fanomban'i Josefa Andriamanitra. Aleluia! Lay nahidikidiky ny rahalala tonga Prime Ministre. Aleluia! Resy lahatra atsika fa afaka momba atsika koa Andriamanitra, anangana atsika ne Andriamanitra amin'ny olona zay
omban'Andriamanitra io ihany koa dia ndeha ho jerevantsika ny porofo vitsivitsy hita taratra eo aminy. Misy porofo vitsivitsy izay hita taratra eo amin'ny olona izay omban'Andriamanitra. Ndao vakitsika ny Genesis toko faefatra. Genesis toko faefatra andininy fafito. Toy izao vaky ny teny: raha manao ny tsara ianao tsy ankasitrahana fa raha tsy manao ny tsara ianao dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota, ary ianao no kendren'ny faniriny kanefa ianao no anapaka azy. Raha manao ny tsara ianao tsy ankasitrahana haleluya. Ry zanak'Andriamanitra, izany olona omban'Andriamanitra izany dia hita eo amin'ny fiainany tokoa ny fahatsarana. Haleluya. Tena hita ity amin'ny endrika ivelany mihitsy ny fahatsarana. Haleluya. Ry havana malala, tena toetran'Andriamanitra mihitsy ity hoe tsara ity. Misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 4:30 dia misy teny eo manao hoe: ie andramo ka izao fa tsara Jehova. Haleluya. Tena nasiny ie misy ohatrany hoe ny teny mihitsy izy hoe mankaniasa ao amin'Andriamanitra fa tsara Andriamanitra, ndao anompan'Andriamanitra fa tsara Andriamanitra. Haleluya. Ary fahatsarana io hita tao amin'ny mpino tao Roma. Ho hita amintsika mpino eto Itosy ihany koa an'izany. Ao amin'ny Romanina toko 5:12 andininy 7:20 ka hatramin'ny 4:20. Ndao ny vakitsika vetivety zay. Romanina toko 5:12 andininy 4:20 zao mivaky ny teny: fa izao koa ry rahalahy dia resy lahatra ny aminareo fa feno fahatsarana koa ianareo, dia feno ny fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa. Haleluya. Ho hita amintsika mihitsy aneny fahatsaran'Andriamanitra. Haleluya. Ao amin'ny Salamo 7:7 dia misy teny manao hoe: Andriamanitra dia tsara sady mpanao ny tsara. Haleluya. Ary ny fiangavian'ny Mosesy ihany koa ao amin'ny Exodosy toko 7:30 andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20 dia hoy Andriamanitra namaly amin'ny Mosesy manao hoe: ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatinao ao. Haleluya. Ampandalo ny fahasarany rehetra eo aminao ane Andriamanitra, eo amin'izay ataonao rehetra ka ho ambin'Andriamanitra ianao. Haleluya. Resy lahatra vetsika fa tsara Andriamanitra nasehon'Andriamanitra tamin'ny Ezekia ihany koa izany. Haleluya. Mpanjaka faharoa toko 2:1 ka hatramin'ny 9 raha nangataka tamin'Andriamanitra Ezekia dia noenon'Andriamanitra ny vavaka izay nataony, satria Ezekia dia nandeha teo anatren'Andriamanitra tamin'ny fahitsiny, tamin'ny fahatsarana rehetra. Haleluya. Noho izany ary ndeha aro jerevantsika farany milohan'ny vavahantsika, inona moa mahatonga an'Andriamanitra tsy momba ny olona anankiray tsarovy fa misy ny olona izay
tsy omban'Andriamanitra mihitsy eo amin'ny fiainana izy, tena tsy mety mahatsapa le fahasaran'Andriamanitra mihitsy, na dia mba mivavaka ihany, na dia mba manompo an'Andriamanitra ihany aza. Fa nahoana? Ndao jerevantsika ao amin'ny Josoa toko 7. Josoa toko 7 andininy 12. Diny 12 ka hatramin'ny 12. Josoa toko 7. Efa nanota ny Israely, fa efa nivadika ny faninkiko koa izay nandidiko azy, fa efa naka tamin'ny zavatra voaozina izy, sady nangalatra sy namitaka koa, ary nataony ao amin'ny entana izany. Koa tsy mahajanona eo anoloan'ny fahavalony ny zanak'Israely, fa miambo eo anoloan'ny fahavalony izy, satria voaozina. Na dia izao koa aza, dia tsy ombanareo intsony, raha tsy ho levoninareo, tsy ho eo aminareo ny zavatra voaozina. Rahalahy sy anabavy, misy zavatra anankiray izay lazain'Andriamanitra amintsika. Nahoana moa tsy momba ny olona anankiray Andriamanitra? Satria mbola mitahiry zava-boaozina izy. Mety mbola misy fitiavana zao tontolo izao angamba ao amin'ny fiainana, mety mbola misy fananana zao tontolo izao angamba ao an-tokantranony ao, mety mbola mankafy izany izy, mety mbola misakaiza amin'izao tontolo izao, mety mbola misy fahotana izay mbola ifikirany mafy, tsy miala amin'izany izy. Hany ka tsy mety mahita ny fahatsaran'Andriamanitra, tsy mety mahatsapa ny fitahian'Andriamanitra, tsy tahina miha mikrosy fahanatran'ny fiainana. Ry zanak'Andriamanitra, esory ny zava-boaozina dia ombanao Andriamanitra. Halleluja! Hitantsika tsara fa Andriamanitra mivantana no niteny tamin'ny Josoa manao hoe, izao koa dia tsy ombanareo raha tsy ho levoninareo, sy ho esorinareo eo aminareo ny zava-boaozina. Ary ny tenin'Andriamanitra ihany koa ao amin'ny Nomery toko 4:12 andininy 1:7 ka hatramin'ny 2:7 dia milaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe, aza miakatra fa tsy momba anareo Jehova, mba tsy ho ringana eo anoloan'ny fahavalonareo ianareo. Mosesy ihany koa dia niteny tamin'ireto vahoaka ny zanak'Israely ireto, fa tsy momba azy ireo Jehova satria nahoana? Nisy fahotana izay nataon'izy ireo teo anatrehan'Andriamanitra. Tianao ve nomban'Andriamanitra? Esory izay manakana ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Halleluja! Ny Korinthiana 2:9-7 dia milaza manao hoe, koa mivoay eo aminy ianareo, misara eo aminy, ary aza maneny izay zavatra tsy madio. Rehefa hoe zavatra tsy madio, rehefa hoe zavatra maloto tonga ho any amin'ny fanontolo, aza maneny izany ianao. Satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza manao hoe, fadio izay endriky ny ratsy rehetra. Halleluja! Izay zavatra hitanao fa hoe ratsy, tsy omban'Andriamanitra, aza atao izany. Fa raha mitandrina ny tenanao kosa ianao, mitandrina ny tenanao madio, dia hoy ny Tompo manao hoe, indro izao ombanareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fataperany izao tontolo izao. Halleluja! Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao, ndeha tsika hangataka amin'Andriamanitra. Tompo, amasino izahay, tehirizo izahay. Ianao sy fanomban'ny apôstôly, nomban'ny fiangonana voalohany, nomban'ny ty fiangonana Jesosy mamonjy ity hatrany am-piandohana mandraka ankekiny. Tehirizo e Tompo, aokenao mbola ombana hatrany, ary mbola anao asa lehibe eo amin'ny fiainanay. Halleluja! Andohalika hivavaka tsika, ataotsika le tapany farany amin'ny
le ira 7:7 teo miambona ny raiko any an-danitra rehefa vita izay dia hivavaka isika